Salama daholo eo, androany isika de ndao ara asina resaka kely ny mahakasika an'ilay biby izay namporohorony be sy ny maro volana vitsivitsy izay satria tany amin'ny faritra Brickaville tany moa ny tena nandohany izay biby izay azo lazaina fa mamono ireo biby fiompin'ny olona fa mbola tsy misy nahita maso mihitsy ilay biby ka izay no resantsika amin'ity vidéo manaraka ity amin'ilay fantaniana hoe nakaiza ilay biby maty sa velona voasambotra ve ilay biby sa ahoana. Fa milohan'izay dia aza dininy manao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandravina reny hevitra rehetra eny anaovantsika vidéo manaraka eo. Aza dininy koa ny like ny vidéontsika ary tsarovy miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka sy tapaka ny vidéo zay lefany amin'ny sisy tamatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Nandeha ny fotoana, nandeha ny volana. Tebotebo daholo izy ny ray tanàna fa misy ilay biby izay tsy fantatra na biby tahaka ny ahoana na ahoana ary nampiorohoro ny vahoaka iray manontolo izany. Nitebiteby ny ponina indrindra fa ireo ambany tanàna sy ireo any anaty hazo, indrindra fa ny poniny Brickaville sy ny ponina any atsimotsimon'ny nosy any. Ilay biby dia tena mandravarava ary tsy vitany indray mandeha fa maro ireo biby fiompy izay lasibatra amin'izany afitsoko izany biby izany avy hatrany tonga dia maty ny ankabetsahan'ireo biby indrindra fa ireo zanak'omby sy ny biby fiompy hafa tahaka ny ganagana sy ny maro hafa. Nandeha ny resaka ary samy niezaka nanazava ary samy nilaza ny heviny amin'ny fahitany ny zavamisy ny vahoaka malagasy rehetra. Ao moa ny milaza fa sode ara mba biby olona ilay biby mampihorohoro ka mila rà ka izay no antony mahatonga azy mandeha manaikitra anireny biby fiompin'olona ireny indrindra rehefa amin'ny andro alina. Ary tsapasita tokoa fa tena lasa daholy ny rà anireo biby izay maty ary trohan'ilay biby avy ao amin'ny tendany ireo biby maty rehetra. Maro ireo ganagana sy vorona no tapaka vozona ary tsy hita manjavona ny loha. Rehefa avy eo dia maina tsy misy rà avokoa ireo rehetra izay maty lasibatra an'izay biby izay. Raha ny fahitana ny dian'ny tongony aloha dia tahaka ny diana biby toy ireny saka na koa alika sy ny fosa ireny. Nefa ilay biby dia mbola tsy misy nahita mihitsy ary tsy misy mba nahafantapantatra hoe biby tahaka ny ahoana sy ahoana ary ity biby izay mampiorohoro ny vahoaka amin'ny andro manalina ity. Tsy vitany biby ihany no harapaka izy ireo fa efa nisy fotoana ilay biby dia nandratra olona ihany fa saingy nandositra izy rehefa avy eo. Ary ny mahagaga dia tsy mba miseho amin'ny andro atoandro ilay biby fa amin'ny andro alina ihany izy no miseho ary iny izy no tena mafy amin'iny andro alina iny. Etsy ankilan'izay dia ao ndray ny milaza fa sode ara mba biby izay ompin'olona ary io biby izay mivoaka amin'ny alina io mandeha mitady sakafo, izany hoe avelan'ny tompony handeha ilay biby mandeha mitady sakafo amin'izay mba tsy ho sahirana intsony ny tompony manome sakafo azy. Io ny fanehoan-kevitra ny olona sasany. Raha toa ka biby niompin'olona ary ilay biby dia tsy dia tsara loatra ny manao an'izany satria biby fiompin'olona lasa maty nefa samy mitady izao ny vahoaka rehetra. Ao koa ireo milaza sy ireo mpanaraka politika fa misy ambadika politika ndray izao tahaka ny filazan'izy ireo an'ilay hoe sode mba manipulation de masse. Nefa toa tsy mbola misy proof izany fanehoan-kevitran'izy ireo izany. Nalaza tokoa iny biby iny ary tena hadinidininy malagasy ny fijaliany nandritra an'izay fotoana lavalava izay satria lasa natahotra ny fisian'iny biby indray izy ireo ka hadininy hatramin'ny vidin'ny PPN. Samy niezaka nitady vaholana ny tsirairay na ny vahoaka ponina tao Brickaville izany ary niezaka nanafatra olona matianina amin'izany mihitsy mba hahafahana misambotra ilay biby. Napetraka ny velam-pandrika isan-karazany kinanjo nefa tsy mbola fantatra mazava hoe tratra ve sa tsy tratra ilay biby. Fa ny mahagaga tatoato zay dia tsy henoheno intsony ny fisiny ilay biby ka io nampametra-pantaniana ny maro hoe maty sa velona ilay biby, voasambotra ve sa ahoana ny tena marina amin'izy ity. Fa ny vahoaka dia mbola ao anatin'ny tebotebo tanteraka fa tsy fantatra mazava nanjavonaiza ilay biby. Raha toa ka voasambotra aza ilay biby dia tokony mba naseho vahoaka ihany hoe io ane ilay biby izay namporohorana tanaty fotoana maro amin'izay manko mba milamin-tsaina ny vahoaka rehetra. Raha toa ka maty ilay biby dia tokony mba naseho vahoaka ihany koa ny fatin'ilay biby hoe
io ilay biby izay nandratra sy nanimba ny biby fiompinareo. Fa ny mahagaga dia tsy fantatra hoe maty sa velona ilay biby avy dia tsy henoheny fahatany nanjavona anakaiza. Io ny fantaniana izay mipetraka ao an-tsainy be sy ny maro. Ary mbola maro ireo mponina izay tena mbola ao anatin'ny tahotra tanteraka amin'izao fotoana izao manoloana an'iny fisian'iny biby iny satria tena nampiorory iny biby iny ary maro ny simba biby fiompy tamin'izy ireny. Ka izay no mahatonga ny rehetra mbola ao anatin'ny tebiteby amin'izao, indrindra amin'iny fahatry ny Brickaville iny izay tena nanjakany iny biby iny mihitsy tamin'iny fotoana iny. Arak'izany ary raha toa ka nanjavona ilay biby na koa nandositra na nifindra toeran-kafa, mety ho nakaiza ilay biby ary faritra aizandray no mety ho lasibatra an'izany amin'ny manaraka eo. Ka noho izany dia mila valiny mafapo amin'ireo rehetra tompony andraikitra ny vahoaka amin'iny faritry ny Brickaville iny amin'izao fotoana izao, indrindra fa ireo izay tena nanana biby fiompy maro lasibatra an'izany fitsokan'ny biby izay tsy fantam-piaviana sy tsy fantatra anarana izany. Ka mety ahazo valiny mafapo ve ireo vahoaka ireo mba hialana amin'ny tebiteby sy ny ahiahy izay iainan'izy ireo amin'izao fotoana izao. Na dia efa somary lefilefy aza ny lazan'izay biby izay dia aoka samby ho mailo hatrany satria tsy fantatra hoe saodera mba naka aina kely fotsiny ilay biby fa mbola ho avy hiverina sy handroba sy handratra ireo biby fiompin'olona indray amin'ny manaraka eo. Ary ho mety mafimafin'izay ny zavatra hitranga satria mety ho nanana zanaka na ihany koa ho manana namana ilay biby avy any ka mety ho maromaro izy ireny tonga avy any ka aleo mitandrina ihany, aleo mailmailo hatrany sao dia tratra ny patsaray tsy omby vavy. Ka araho maso hatrany ny biby fiompy na atoandro zany na amin'ny alina ary hidio tsara ny trano izay firenan'ireo biby fiompy ireo. Ho an'izay manao vala moa dia ataovy vala izay tena mihidy tanteraka mba tsy hahafahan'ny biby miditra ao anatin'ny valan'omby intsony. Amin'izay manko dia matoky tanteraka ny mpiompy fa tsy misy biby ho afaka ndeha handratra bibin'izy ireo ao anatin'ny valan'omby ny tsirairay avy ao. Ary ataovy mazava tsara hatrany foana ny toerana izay misy valan'omby izay mba tsy hahafahan'ny ilay biby miditra sy mandeha ao amin'io toerana misy valan'omby io satria raha ny fahafantarako azy sy ny fahatsapako ny zavatra ataon'io biby io dia biby karazana matahotra hazavana raha ny fijeriko azy io satria amin'ny andro alina foana izy no manao an'izay ataky izay ataon'izay amin'ireo biby fiompin'ny olona ireo. Ka mety hatahotra hazavana izy io ka aleo mba ataovy hazava foana ny toerana misy biby fiompy ny tsirairay avy. Izay raha ny masaka azona roso tompoko lahy sy tompoko vavy. Manasa antsika rehetra anao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandravona an'ireny hevitra rehetrarehetra eny anaovantsika vidéo manaraka eo. Manasa antsika ihany koa ilike ny vidéo antsika ary tsarovy ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany amin'izay sisy tomatahoata gasy. Tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.